Fahalamiaraka-tsika rehetra faraheri-jauna raha ary mamonjy ary velo no tena anarako fa tsy ny olona hoe jauna 20 taona mpitarika ny fikambanana antsoina hoe ICE Youth Voluntary Network na Education and Conservation Initiative. Somary tantaraiky kely no mahakasika an'izy io. Tamin'ny voalohany izy io dia club atao amina efitsika mamboatra rabo, izany hoe club d'anglais. Tamin'izany fotoana izany teo amin'ny 20 teo izay nikampana ary resaka anglais fotsiny natao. Dia rehefa nandeha ny fotoana 12 taona lasa nisy an'izay. Rehefa nandeha ny fotoana toko hoe tany amin'ny teo amin'ny 7 taona teo izay dia nahita izay satria nanomboka nitarika an'ilay club tamin'ny voalohany membre fa rehefa avy eo amin'izay lasa mpiandraikitra dia hoe aleo mba hitarina satria miaina kokoa tao anatin'ny fiofanana mikasika ny resaka tourisme sy environnement. Dia zay hoe aleo somary hitarina kokoa mifandray amina resaka tourisme sy environnement izy ity. Dia nandeha ny fotoana dia nanomboka isaka université dia alefanay foana ny resaka fitsidiana parka dia avany manao rapport ny ankizy dia hita hoe nahafa-po dia hoe aleo hitarina ihany ary aloha dia nitarina indray dia hoe aleo asiana éducation environnementale raha tao anatina club dia nasiana indray ny éducation environnementale dia nilina ihany ny ankizy dia hoe aleo ary asiana fambolekazo amin'izay sy na action dia nasiana andefa ny fambolekazo. Tamin'ny voalohany izy io mbola nataonay fotsiny aleo asiana fambolekazo amin'ity taona ity fa rehefa nandeha amin'izay tao anatin'ny 3 taona dia nataonay programme mihitsy ny resaka fambolekazo izany hoe efa tafiditra ao anatina activité amina mihitsy ny fambolekazo. Dia ninitatra ihany ny fikambanana dia ninitatra dia avy eo niara-miasa na ONG association maro isan-karazany na club isan'izany ohatra ny YMCA maromaro dia avy eo nandeha izay fotoana izay dia nanomboka nisy éducation environnementale recyclage dia taty ariana amin'izay satria efa club ilay izy tamin'ny voalohany dia hoy zay hoe aleo atao association amin'izay satria tsy ho zaka n'ilay club intsony satria fa maro be ny activité ao anatiny. Dia nanomboka miforona ny association nanomboka hoe ICE Youth Voluntary Club. Tamin'ny voalohany dia nengo teo hoe tany amin'ny 20 tany amin'izao nikampana any amin'ny 50 any. Top 100 raha tantaraiky fo momba anazy dia ohatr'izao zatra amin'izay mihitsy nefa tia manao défi, tia manao faninanana amin'ireny anjara faninanana ohatra hoe nisy taona efa manao ialy ihany fa mbola tsy tafiditra ohatra eto dia hoe tia hanao défi aloha voalohany hoe tsy voatery hoe manao zavatra ngeda be ianao zay vao afaka ampiseho fa na manao zavatra kely ataoko hoe mibitika indrindra ary izany ataoko hoe ICE zany mbola kizy eo amin'ny 50 tao mbola ataoko hoe kelikely fa nefa tia metraka mihitsy hoe misy tanorany ato ambadika vonona teanao zavatra anankiray dia hoe tia metraka hoe reto nefa ezaka efa natao reto nefa ezaka efa vita zao kosa ny zavatra tokony mbola atao. Dia zay nanaontsika anao hoe aleo anao an'ity resaka environnement ity mokoa lalam-piofanana efa nataoko ilay izy resaka fizahantany sy resaka fiarovana ny tontolo iainana. Dia vao mainka ny ety be tamiko za tena ao anatina vie associative tsara alaise tsara ao anatiny za koa fa tafiditra ao anatiny toko hoe raha kokoa ny resaka fiarovana tontolo iainana dia nanao an'ilay izy soran'Andriamanitra fa tafiditra tsara ao anatiny dia vao mainka hitako hoe mampirisika analy izy anao zavatra tsaratsara kokoa amin'ny mbola ho avy sady mampirisika ny tanora ihany koa mba hanao zavatra ohatr'ireny fa hitako hoe tena zavatra mahafinaritra ilay izy sady zavatra tena ataoko hoe success story kely teo amin'ny fiainako mihitsy izany resaka top 100 iny aloha hatreto. Resaka conservation aloha eto ny resaka dia rehefa resaka conservation izay dia ny tena jerena voalohany dia resaka hoe mentalité ana olona anankiray satria ny resaka conservation tsy ana fikambanana fa ny tsirairay mihitsy izany hoe ianao mihitsy mila manova resaka mentalité anao. Dia io ny hitako tena olana voalohany aloha indrindra fa ny tanora indrindra fa eto Antananarivo eto amin'ny tanan-dehibe any miasa zahay association no miasa dia hitako hoe ny resaka mentalité na tanora tsy vonona ao anatin'ilay izy mihitsy indraindray. Ianao raha mandresa lahatra indraindray ianao dia ny tanora mieritreritra hoe zany hoe tsy fandaninandro efa io ny zava-misy eo dia aleo io miainana fa indraindray tsy tonga saina mihitsy izany hoe le conscience mihitsy izany tsy mbola tsy tafapakany aminazy. Dia ny mandresy lahatra an'ireo tanora ireo hiditra ao anatin'ilay conservation tena hitako hoe olana voalohany indrindra aloha. Dia ny olana faharoa hitako faharoa rehefa misy zavatra atao eto io moa zany matetika ataoko hoe olan'ny association rehetra presque olan'ny fikambanana manana initiative ake amin'ny zavatra ianao
manana zavatra tianao ampitay ianao ary te zavatra ngeda be indrindra zay ataoko hoe mbola hoteneniko ihany rehefa avy eo dia matetika eo amin'ny moyen na ara-pitaovana na ara-bola dia zay teko hoe olana sedrainy association satria zay miteko hoe mbola zandriny ihany ao anatiny resaka financement sy nohatr' zany indray mila ancienneté association zay vao manao zavatra dia iny ilay hitako blocage zany hoe eo amin'ireo akororeo zany indray mentalité dia resaka blocage amina resaka financement sy resaka ara-bola. Côté toka hoe côté positif ny ainana raha namanokana dia avy eo fikambanana ataoko namanokana aloha le izy nandritra zay ataoko hoe nijorono fikambanana zay dia tsapako hoe nanampy be anahy ny fomba ataoko hoe fomba fitariana tao anatin'io association io. Voalohany aloha resaka conservation manokana za zao tamin'ny voalohany taloha isak'izay mandeha dia nilay manarinary fako sy ohatran'izany ihany fa amin'izao zao zavatra hitako hoe satria izy tena vocation anatiko na manary fako eny raha dia lasa ohatran'ny lasa tsoroko mihitsy hoe mahikoriko kely anana nary fako hoe tsara na animba aly etsy ara na manapaka bozaka ary ohatran'izay dia efa somary makarary foko ihany zany hoe efa tafiditra ao anaty zany le izy dia lasa manova mentalité. Raha ataoko hoe azo fi koa tena ataoko hoe makafy ataoko hoe filinina mihitsy ao anatin'le izy sady manao conservation anao alaise tsara manao le izy dia ataoko hoe eo amina fikambanana indray tsapako hoe tena voatarika ny ankizy ary matetika manko ny atao hoe leader dia micréer leader dia za tena mahita hoe ny akamaroan'ny ankizy sy ny mpikambana ao anatiny na staff na membre dia tena hoe voacréer tsikelikely maha leader andreo ankizy ireo amina resaka conservation. Misy taona raha tsy maro mihoatra kely anandray ary zareo rehefa manao zavatra dia zay ny hitako hoe zavatra mahafinaritra zany hoe ianao zany sady maka expérience ao anatiny no mizara expérience dia avy eo koa anao mahazavatra be lehibe amin'ireo ankizy ireo tsy voatery hoe ianao foana no mizara fa ndraindray misy taona ny ankizy koa mizara dia tamin'izay koa hoe sarotra zany hoe manampina ankizy tanora zany na ankizy na tanora satria manko ao aminay sady misy ankizy misy tanora misy olon-dehibe efa manambady dia tamin'ny voaloha tena sarotra zany manampina ankizy zany indraindray ary ianao misy fotoana manampy tamby ankizy fa amin'izao zany le ankizy mihitsy indray no miteny ianao hoe andao anao zavatra ohatr'izao jaune andao anao zavatra ohatr'izao indray dia ny ankizy amin'izao nitako hoe ao anaty page na anaty inona dia miteny foana hoe mba te hanala misimisy momba ny association ohatr'izany zany hoe efa manomboka tafiditra ao anatin'ny ranony olona zany le association efa manomboka tafiditra tsikelikely amin'ny zavatra ataonay zay hitako tena hoe côté positif amin'ilay fikambanana sy ana manokana. Toko hoe zavatra na fiera be anahy foana hatreto sy ny zavatra toko hoe nanamarika anahy akoatran'ny top 100 iny aloha mazava be satria ataoko hoe sady honneur ihany le izy ampanetretena no tenena hoe honneur ihany le satria tena mbola amina association madinika kely ohatr'izao ianao no tafiditra mireprésenter an'i Madagasikara efa tena hoe zavatra manamarika be zany fa ny ankoatr'izay dia ireo ankizy ireo rehefa miantso anahy matetika dia hoe zoky zany hoe lasa mametraka anahy aloha zany le izy hoe zoky aho eo anatrehan'iry zareo mitarika aho amin'ny atrehan'iry zareo dia isany hoe zavatra fierté ho anahy zany zay ny tena hitako nanamarika fa tena manamarika anahy indrindra chaque fois mandefa ohatra hoe na CV na zavatra atao indraindray dia rehefa vao mahita fotsiny ny olona hoe ohatr'izao ny zavatra ataoko za mitarika fikambanana ohatr'izao dia ataoko hoe iny ato anankiray azoky foana zay zavatra ataoko hatreto ohatra hoe misy fotoana zao mandefa CV dia tena hoe za mitarika fikambanana ohatran'izao na rehefa manao entretien dia iny foana matetika ny ato andraisan'ny olona da hatramin'izay fa zavatra mety hoe kely zany fa nefa hitako hoe tena makasitraka tena hoe mahafiera anahy sady hitako hoe manamarika anahy amin'ny zavatra zay ataoko rehetra dia hitako hoe fiarahana amin'ny ankizy rehetra za rehefa tsy mahita an'ireo ankizy ireo fotsiny vao ataoko hoe herinandro na ohatran'izany dia efa somary tsy alaise mihitsy vao tsy makatany club indraindray za miasa ny Antsirabe fa rehefa tonga aty tsy maintsy foana miditra ato anatin'ity fikambanana ity na iny donana iny tranga tsy maintsy mandeha foana makatao amin'ity fikambanana ity dia hijeren'ny ankizy indray na mahita an'ireo ankizy ireo raha dia efa hita hoe zavatra mahafinaritra anazy. Ny projet ho an'ny manaraka sy ny zavatra efa hoe misy ny fankory dia misy ny mbola hoe projet mbola ho avy. Ny voaloha tena akaiky indrindra aloha sady efa hoe tsara tohizina ny éducation environnementale
dia iny io zany efa tsy maintsy ataonay foana. Dia misy ny resaka sensibilisation zay miaraka miasa am'ireo ONG ONG rehetrarehetra na association efa presque voaresaka daholo fa fotoana sisa no endrasana. Dia iny ankoatr'izay ato aminay manko misy technicien maro, misy ingénieur amina resaka énergie renouvelable dia somary andeha kokoa amin'izay zay satria tsapatsika tsara fa ny antony tena mampanapaka ny ala matapaka ny ala dia anaovana charbon. Dia io mihitsy ny tena hoe trandrahana hoe inona indray raha zavatra ho atao mba tsy hatapaka an'ilay ala. Dia akoatra ny fambolekazo efa fatao dia hoe andaotsika andeha kokoa amin'ny resaka énergie renouvelable. Dia ato ato zay efa anao resaka biogaz, zany hoe anao formation amina resaka biogaz dia asiana manao pratika mihitsy ny ankizy. Zany hoe misy pratika, misy fiarah-miasa amin'ireo topson namana ireo dia misy hoe tanora ato mihitsy sady membre ato nanao an'ilay izy. Dia faharoa hoe anokatra mihitsy hoe pépinière anankiray ho anay, anao pépinière na zany hazo fihinam-boa na hazo tsotra. Dia hoe dia akoatrany hoe ny ankizy tsirairay apprécie anay anao resaka garden, fitsonay anazy moa hoe challenge garden, zany hoe ny ankizy tsirairay dia asiany manokatra ohatrany hoe jardin kely ao an-trano. Dia akoatr'izay dia hiara-iasa amina sekoly zay, ny sekoly tena hoe akaiky an'endritra moa zany zao dia nefitsika Mamboatra Rabo, sekoly efitsika Mamboatra Rabo. Dia tiana ho sivilena kokoa dia ny hoe sekoly mpinoana aloha hatreto satria hoe sekoly mpinoana somary moramora kokoa anao mampita zavatra. Dia iny aloha ny ataonay voaloha fa avy eo zay hoe hiparitaka amina hoe PP CG sy ny sekoly tsy miakana. Dia zay ny tena projet ho atao ato zany resaka biogaz dia resaka challenge garden ho an'ny tsirairay. Afatra tena ataoko hoe afatra ho atsika tanora ty afatra ty anao tanora zay mijery an'ity fandaharana ity. Tanora amin'ny resaka aminao dia te hanientananao manao zavatra zao. Zavatra kely no nataoko ataoko hoe zavatra kely le association fa nefa ataoko hoe fierté zany nanao zavatra anankiray mba hoe ho an'ny Madagasikara. Dia za koa te tenanao hoe raha ianao za hoe mahavita ohatr'izany dia ianao tsy havita ohatr'izany. Ame ohatra kely anao fotsiny ny teny VVF tamin'ny tiako hoe tao anatin'ny volana zay ny teny VVF hoe tao anatin'ny 70 taona amanitsy ny hektara ny hazo sy ala potika eto. Dia raha ataoko hoe misy 70 taona manaraka dia firy zany sisa ny ala ho avy eto. Dia taloha nefa Madagasikara hoe Madagasikara nosy maitso, amin'izao nefa Madagasikara efa manodidina tiako hoe nosy mena indray zany hoe fa tsisy ala intsony zany. Dia iatefa aminao ny afatra ho teneniko eto hoe mba tonkava ihany saina. Zavatra tsotra kely mety ataoko anao na mamboly hazo anankiray fotsiny ary ianao isa-taona dia nefa tsika manapitrisany tanora ny tena be dia be indrindra eto. Tsika nenay mena koa hoe tanora ho avy amin'ny firenena nefa zay tsy omena sehatra amin'izay raha zao tsika dia manaova tsika zavatra mba ho antaranantsika faramandimby. Satria lasa tia tenitsika raha ohatra hoe eto ihany tsika dia ny amin'ny manaraka izany loandray izy ny andeha amin'ny manaraka izany fa teny izao dia efa manaova zavatra ho antsika tanora dia ho an'ny taranaka faramandimby. Satria rehefa avy eo antsika mety ho antitra na ny toko hoe na ny fofonaitsika ary rehefa kelikely hoe ila tsy haina izao ary rehefa somary efa manepitra maika zany fa ataoko hoe afaka 20 taona anao any dia ina no mety zavatra hitranga ao antsika. Dia tongava saina dia mandraisa andraikitra aza mianatra mihitsy mandray andraikitra rehefa manao zavatra anankiray indrindra ho amin'ny fiarovana tontolo iainana. Saotra betsaka vitanao koa